tuna papuna misa miandry mifona dehiditra idiran Jehova amin'ny foko rehetra ao hanambarany fahagaganao rehetra ao ho faly sy ho ravoravo aminao ao hankalaza ny anaranao ao ry avo indrindra ao amorony fo madio ao Andriamanitro ary avao sy orona marina ny fanaiko ato anatiko aza manary ahy hiala eo anatrehanao ary aza manaisitra ny fanahinao masina amiko ampidio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao ary toany fanahy mazoto aho Miaraka ivava sika toko. Renay masina indrindra zay any an-danitro. Misaotranao zay noho ny lehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Misaotra noho ny tombontsoa anananay. Afaka manatona ny seza fiandriananao amin'izao sabata maraina izao. Ary dia mangataka ny fanatrehanao ho tsapa hany amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ary hitondra fampaherezana ho an'ny rehetra ny fotoana zay atao amin'ity anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy ny angatahana izany, misaotra raha eo. Amen. Faly miarabantsika rehetra tratrizao sabata manokana izao. Sabata izay iaonantsika amin'ilay Andriamanitra mpamorona. Iaonantsika amin'ilay zoko be fity izay nanolotra ny ainy ho famonjena antsika tsirairay avy. Sabata izay hitondrantsika ny enta mavesaritsika rehetra eo anatrehan'ilay Andriamanitra tiantsika. Ary sabata izay andraisantsika fitahiana ka misy matoka fa efa vory avokoa ny mpianakavy rehetra hiaraka idera sy ankalaza an'ilay Andriamanitra mpamorona. Amin'ity sabata ity dia ny ray aman-dreny pasteur Rasolo no Menjanahary Robert no hitondra ny afatra avy amin'ny tompo amin'izao maraina izao. Ny rahavavy Volasoa Andrianomanana kosa indray miaraka amin'ny vola Elvira sy Mateuty no hitondra ny toriteny ho an'ny ankizy. Ny pasteur Norvin Rakotoarimino no hiaraka amintsika amin'ny vakiteny fototra sy ny vavaka fiankofana. Ary ny pasteur John Andriana Soa no hitondra antsika amin'ny fanompoam-pivavahan'ny fanatitra ka hitondra vavaka ihany koa ho amin'izany fanolorana ny tsara indrindra ho an'Andriamanitra izany. Ka dia matoky sy mino fa dia ahita fifaliana isika tsirairay avy, atsapa fiadanam-po avy amin'ny rairay-pahary isika tsirairay avy amin'ity sabata ity. Andeha hiaraka idera an'ilay Andriamanitra pahary ny tany sy ny lanitra isika. Eo am-pitsanganana no anasako atsika tsirairay avy hiaraka iredona ny hira fahasivy isika. Hira fahasivy no andeha hiarahantsika atao eo am-pitsanganana.
mahitsy fo izay mahitsy fo no iakatrany yandray ny fitahiana via ny Jehova izy andray ny fitahiana andray ny fitahiana izy ka iza no iakatrany atendrombo ity Jehova satrany na itoetra amaminy fitoerany masina izay madio tanana izay mahitsy fo izay mahitsy fo no iakatrany yandray ny fitahiana via ny Jehova izy andray ny fitahiana izy ka iza no iakatrany atendrombo ity Jehova satrany na itoetra amaminy fitoerany masina tonga eo amin'ny fotoana anarantsika ny vaky teny fototra isika ankehitriny koa dia manasantsika rehetra anaraka amin'ny mpanajana ny ao amin'ny vaky teny ao amin'ny Galatiana toko 5 ka ny andininy 2 ny tapany voalohany zay ny vaky teny voalohany ary ny vaky teny 2 ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ka vakintsika manomboka eo amin'ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 130 iara amaky an'izany noho ny amin'ny anarany Jesosy sika tompoko. Galatiana toko 5 ny andininy 2 ny tapany voalohany noho ny amin'ny anarany Jesosy fa ny vokatry ny fanahy kosa de fitiavana. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 130 vakintsika amin'ny anarany Jesosy. De hoy ny fanahy tamin'ny Filipo, andeha manatona ka mankanesa amin'ny Kalesy io. Ary Filipo ny azakazaka nakeo aminy de nandre azy mamaky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka niteny taminy hoe, moa fantatrao va zay vakinao fa hoy izy, ataoko ahoana ny fahay raha tsy misy mampianatra ary izy nangataka ny Filipo hiakatra sy hipetraka eo aminy. Ho tahina ny teny asoantsika rehetra. Amen. Iara-nety tena anao vavaka mandoalika isika. Rane masina be fitiavana tsara indrindra an-danitro, midera, mankalaza, manandratra ny voninahitra eo anatin'ny seza fiandriananao zahay. Andriamanitra tsy to pahary ny pahary, Andriamanitra mandrakizay mahay ny zavatra rehetra, mahefa ny zavatra rehetra. Mitalao aminao zahay, mba hamindra fo aminay tsiraray avy alao ny elokay nohony amin'ny rano Kristy, de adio zahay. Ary ianao no angatanay anafy ny akanjo-pahamarinanao tompo. Am'izao andronao masina izao, mivavaka izahay, mba azahoanao miditra antsehatra amin'ny alalan'ny fananao masina ho aminay tsiraray avy. Mivavaka manokana ho anao, ho anay rehetra zay manaraka izao fandaharana izao ny fananao masina ane no hiasa ampitoetra ny teny ao anatinay. Noho izany taio manokana ny mpanomponao zay zara izany mofinaina izany ho anay tsiraray avy am'izao andro androany izao.
mangataka aminao ihany koa izahay eo amin'ny toe-dram-pirenena zay misy midiran-tsehatra Andriamanitra sy trano zao taninay izao ary ianao no hiditra an-tsehatra hanafaingana an'izany rehetra izany betsaka ny teny fikasana zay omenao koa dia tanterao ho amin'ity nosinay ity izany tanterao amin'ny zanakao rehetra ka ho an'izay miankoka eo anatrehanao aza ataonao diso anjara ny amin'ny fitahiana sy ny famindramponao betsaka ny tokony ho tononinay kanefa mangataka aminao tompo ianao no ahatanteraka sy ahatoa ny zavatra rehetra ho eo aminay tsiraray avy tononinay ny vavaka rengatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Zao isika dia tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho an'ny ampahafolony sy ny fanatitra. Araka ny fanao mahazatra antsika any amin'ny toerana izay rehetra misy antsika any dia manasa antsika rehetra mba andray izany fanatitra izay efa nomantsika izany, andray ny ampahafolony ihany koa ho an'ireo rehetra izay efa niomana ho amin'izany. Rehefa voaraintsika, rehefa voaomana ireo fanatitra sy ampahafolony izay natokantsika ho aterina ho an'Andriamanitra androany dia hiaraka hanao vavaka manina isika. Amen. Tantara anankiray no tiako hisarihana ny saitsika amin'ity fotoana manokana ity. 70 taona lasa izay dia nisy namako anankiray izay nanome vola ary 10 tamin'izany fotoana izany, mbola 50 francs izy tadidiko tsara mihitsy. Dia nomeny ahy ilay vola dia faly aho dia lasa nandeha. Dia rehefa nahazo an'ilay vola dia nandeha nividy biscuit tany amin'ny mpivarotra. Tamin'izany fotoana izany tsaroako tsara vao mivoaka ren'ilay biscuit gaufrette ireny. Dia nividy gaufrette tamin'ilay vola ary dia nihinana ilay gaufrette dia nifakaita indray izahay. Dia hoy ilay namako hoe mba omeo kely amin'iny biscuit nosy izy. Za tsy hanome anao sady tsy nanome mihitsy tamin'izay fotoana izay. Dia nalahelo ilay namako sady niteny nanao hoe voateo any nanome volanao dia biscuit kely iny ve dia tsy fonao anomezana. Ry ava-malala isany rahalahy sy anabava-malala mpiray fanantenana, tahaka izany ihany koa no fihetsika izay asetritsika an'Andriamanitra matetika eo amin'ny fiainantsika. Ny manome antsika ny fitahiana rehetra, ny fahasoavana rehetra Andriamanitra be dia be, kanefa izay mba kely avy amin'ny azy izay nomeny antsika angatahany dia tsy manome isika. Mampatsiaro ahy an-dalan-teny anankiray izany izay nosoratany anabavo White ao amin'ilay boky nosoratany mitondra ny lohateny hoe Counsels on Stewardship, pejy 720. Ozy toy izao no nosoratany: Andriamanitra dia nanome an'i Jesosy ho an'ity tontolo misy antsika ity. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: inona ny fanomezana sy fanatitra azontsika averina any amin'Andriamanitra ho fanehoantsika ny fankasitrahantsika ny fitiavany? Inona ny fanomezana sy fanatitra azontsika averina any amin'Andriamanitra ho fanehoantsika ny fankasitrahantsika ny fitiavany? Toetran'Andriamanitra ny manome ary izy no nanome pirofo.
mivaingana ny amin'izany fantatsika ny ten'andriamanitra izay voasoratra amin'ny Jaona 7:5 manao hoe fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Rehefa tsy nainanaja ny safidy nomen'andriamanitra azy ireo razambentsika tany Edena dia fantatsika fa tafiditra teto ambony tany ny fahotana ary dia mbola zao rahantsika mahita ankehitriny izao ny vokatra izany fahotana izany. Inona no fihetsika izay nasehon'andriamanitra teo anatrehan'izany? Nomeny ny zanan'ilay tokana. Tsy nanana fa tsy tokana izy izay tsy iza fa Jesosy dia nomeny izany mba tsy ho very izay rehetra mino an' Jesosy fanana fiainana mandrakizay. Lesona lehibe ho antsika zany dia izao hoe Andriamanitra dia nanome ary ny tsara indrindra no nomeny mba azahoako azonao mandova fiainana mandrakizay. Ndiary isika anolotra ireo fanatitra izay fanomanitsika sy ny ampahafolo no an'Andriamanitra amin'ity fotoana ity. Ka zao meloha ny idirantsika amin'izany dia amaky toko sy andininy anankiray eo amin'ny tenin'Andriamanitra isika arak'izay voasoratra ao amin'ny Koritianina 2 toko 5 ny andininy 7. Koritianina 2 toko 5 ny andininy 7. Vaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aoka ny olona rehetra samy anao arak'izay niny fony avy, tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena, fa ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Raha nahatsapa ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika isika tamin'ny nanomezany antsika ny Jesosy dia andeha isika mba hanolotra pahany amin'ireo fananana izay nomen'Andriamanitra antsika, andeha isika tsy hameny izany fa ho atolotsika n'Andriamanitra ho fanehoantsika ny fankasitrahana azy. Iaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotra anao izay satria mbola manana tombontsoa manokana androany, afaka maneho fankasitrahana anao amin'ny alalan'ny famerenanay ny ampahafolony sy ny fanatitra ho anao. Avy aminao ihany ireny fa marika amantarana fa ianao ny tompon'ny zavatra rehetra. Koa raisoary izany mba ho voninahitra ianaranao ary mba havita be ihany koa eo amin'ny asa fanompoana izay niantsonao ny fiangonana. Dia taio izay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Zao sika dia iroso eo amin'ny fanatazana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Koa mandritra ny fotoana izay anatazana izany dia andre feonkira isika. Ho fanolorantsika izany ampahafolony sy fanatitra izany dia andeha rahantsika rehetra miredona ny hira 7 sy 200. Hira 7 sy 200 ho ny fanatitra izay entinay.
amen. tonga amin'ny fotoana manokana izay andraisana ny afatra ho antsika rakizy isika amin'izao fotoana izao ka manasa antsika ankizy rehetra andao isika hiaraka hira n'ilay iray malala o mba ahafahantsika miantso ny fanahy masina hiaraka amintsika mba ahafahantsika mifantoka amin'izany fotoana manokana ho antsika ankizy izany dia vita ny hira iray malala o dia manasa vetrany any Ravavola Soa ampiditra antsika amin'ny toritenin'ny ankizy. Nino fa efa nira mafy tsara daholo ny ankizy rehetra. Andao antsika hiaraka hivavaka e mba hanboantsika izao fotoana manokana ho anareo izao. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra indrindra izay ankizy satria manana anjara fotoana manokana ho anay amin'ity androany ity. Irinay ary mba hitondra fitahiana ho anay izao fotoana izao, engany ny fanahinao masina no hiasa aty anatinay ankizy ka anaiky ny fampianarana omeny izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavahanay. Amen. Androany ankizy ny afatra izay hoentina ho anareo dia amin'ny alalan'ny tantara kely iray izay mitondra ny lohateny manao hoe fiovana avy amin'ny fanahy masina. Ahoana tsara hono? Fiovana avy amin'ny fanahy masina. Dia eny tsara ilay tantara, ary ao tsara izay lazainy dia raiso ny lesona rakizy fa misy fitahiana hoentin'izany ho anareo. Fara! Awan! Far! Awana! Arka mbola tsy narindrika ilay fako? Ihi! Anjara indrindra izao e! Ka zavatra malody be io koa ve ataoko iny? Antray anjara indrindra izao e! Ontsoa? Tokony manary fako vetivety fotsiny. Le fako kimoa anjara miangona be ge. Ka tsara izany. Io arikindray ty fako ty fi nizaziny koa zany. Fa dia manangona retina ty. Hai sar Fara tu? Faro. Faro. Hai sancar. Hai sakinji. Pawan aja. Manasa
andika ao andro mangatsika be zao koa ekasiako raha mangatsika afa manany rano aha vetivety fotsiny ngedy avy anareo manoy e ka zay mbola tsara be zao ny ataonay karaha vao maina be io vili io dia vao may sahirana be ndry manasy kosa manasy tonga dia ataony elo fa izy ny andrany any izy dia eto fefandre izy raha pitso e dia eo aloha ataony elindray Ina tena tandrety mamaky boky bakeo mamaky boky koa fitandrety zay efa nafitana ny tandreto ka eto asy boky Taro manao ina kinareo mamaky boky zafady kely ngeky e okia mba alaivo kelikely kiraroko azafady fa andeha dia mba okaiko am'birao ao zay fa sany mamaky boky dia avy an'izay rano eny inona koa mba dikan'izany tsy afaka mba miconcentre kely ve zay alaina kely fotsiny kia andeha ngizay ka maninona raha tsy alain'iny ihany Ndas balik l'écran. efa nalaiko ie hitanao rehefa manao zany dia malahelo be sosy dia malahelo koa ny fanahy masina fa raha ohatra hoe dia tsy ampalahelo ny fanahy masina dia mba manay kely fotsiny mba manay fitiavana azo mifara ve zany lasa Soalnya tena tsy nety ny mamaky vadiny ataoko fa tsy haiko ohatra hoe mba afaka manovana izany tena manana hevitra afaka kely fa olana nanaraka tsara ny tantara daholo ve ny ankizy rehetra dia azonareo tsara ve aloha ny lesona tiana ampitaina taminareo e zao rehefa mamalyvaly ray aman-dreny dia tsy ny ray aman-dreny ihany ny malahelo fa malahelo koa Jesosy dia zao manao izay mampalahelo ny fanahy masina rehefa manao an'izany ny ankizy kely ka tokony mivavaka dia amin'izay mba hovain'ny fanahy masina manaiky an'izany ve ny ankizy ekenareo ve izany rakizy hoe mivavaka dia mba hovain'ny fanahy masina izany ekenareo eny ary andao averina ane hoe izao ny lesona izay raisina ho an'ny ankizy androany eny io tsara ane ny lesona ho ay androany manaiky hovain'ny fanahy masina ho be fitiavana tsy anao izay mampalahelo ny fanahy masina ho tian'i Jesosy ho tian'ny dada sy neny ho tiany olona rehetra ndao ane mba iarahana mamerina ny lesona ho ay androany manaiky aho mba hovain'ny fanahy masina ho be fitiavana aho tsy anao izay mampalahelo ny fanahy masina ho tian'i Jesosy ho tian'ny dada sy neny sy ho tia ny olona rehetra dia hono ary ankizy tadidinareo koa ve le toko sy andinina atao anareo androany satria tokony atao tsenjery koa ne izy iny aiza moa le misy azy ie ao amin'ny Galatiana toko 5 ny 2:20 tapany voalohany andao ane rahana manao mafy be koa le izy isa 2:3 fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana anareo rery hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana manaiky hovain'ny fanahy masina ve ny ankizy dia mba hanana fitiavana ka sady ho tian'i Jesosy tsy anao mampalahelo ny fanahy masina intsony ho tian'ny dada sy neny ary ho tiany olona rehetra izay manaiky ary dia mba mitsangana hoe mahafinaritra fa mitsangana daholo ny ankizy rehetra andao entinam-bavaka amin'izay mba tanteraka eo amin'ny fiainantsika hiaraka hivavakantsika rankizy Andriamanitra
misaotra tamin'ny afatra izay nomenao anay ankizy tamin'ity androany ity. Maniry izahay mba hovan'ny fanahy masina tokoa ka tanterao eo amin'ny fiainanay ankizy tsirairay avy izany dia mba hanana fitiavana izahay. Tsy anao izay mampalahelo ny fanahy masina intsony fa ho tian'i Jesosy, ho tian'i Dada sy Neny dia ho tiany olona rehetra. Dia feno fahendrena hatrany izay ankizy Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Jesosy ny ivavahanay. Amen. Manantena fa voarairaka izy ny afatra andeha indray ary isika hifantoka ho amin'ny toriteny lehibe. Ho antsika lehibe dia manana afatra manokana ho antsika ny tompo amin'ity maraina ity. Ka alohan'ny andraisantsika izany afatra manokana izany izay hoentin'ny ray aman-dreny pasteur Rasolonomenjanahary Robert dia ndeha ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 570 hira 570. Teny soa sarobidin'olomenao nomenao fiainanay azo antokatoko ny lalanay azavay ny teninao riray teny soa o fiainanay teny soa o sakafonay velona tokoany fanay niaraka aminy teninao riray hamasino izahay Andriamanitro mba hitovy toetra aminao ka hitory ilay fitiavandehibe amin'ny ratsy mbola nandre teny soa o fiainanay teny soa o sakafonay velona tokoany fanay miaraka aminy teninao riray ry fanahy mitoera ao anatinay hampianatra sy anoro anay ilay teny masina zay nomenao mba hitondra fiainana vaovay teny soa o fiainanay teny soa o sakafonay velona tokoany fanay miaraka aminy teninao riray teny soa o fiainanay teny soa o sakafonay velona tokoany fanay miaraka aminy teninao riray. Faly miaraba antsika rehetra amin'ity anio ity ary mirary antsika mianakavy mba hita fampaherezana na dia any tokantrano asa itsika no manaraka izao fandarana izao dia ny tompony efa nanome atsika ny teny fikasana fa miaraka amintsika hatrany izy koa dia faly manolotra ny fiarabana mba hampitahina ho atsika tsirairay avy ho an'ny mparay fanatenana rehetra ho atsika rehetra zay manaraka izao fandarana izao ihany ko ny tompony omba sy hitahy atsika ka ny fanahy masina amelombelona ny finotsika amin'ity anio ity. Eto ampiandohana dia tiako sahady ny manamary fa amin'ny tolakandro
dia mbola hiaraka amintsika eto ny tenako ary ny lohahevitra hobanjinitsika amin'izany dia ny hoe tena mpianatra zany mantsy ny lohateny nofidininy union misy atsika amin'ity taona 2024 ity koa dia manasa atsika mba hiara-mandinika izany lohahevitra izany amin'ny folakandro. Eo amin'ny fampahirezana ao atsika dia ifantoka ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly isika. Asa mahagaga no nitanteran'Andriamanitra niaraka tamin'ireo membre ny fiangonana voalohany voarakitra ao amin'ny bokin'ny asan'ny apôstôly. Asa manandratra ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny fa nahatoky ireo mpianatra ireo tamin'ny fanohizana ny asa fanompoana zay efa nataon'i Jesosy. Zany no nitranga ny fahombiazan'izy ireo dia noho ny herin'ny fanahy masina ny asa tao anivon'ireo mpianatra ireo. Zany no nahatonga ny mpandinika maro ilaza fa ny bokin'ny asan'ny apôstôly dia azo atao koa hoe bokin'ny asan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina tokoa mantsy no nanome hery nitaridalana ireo mpianatra ka nazahoan'izy ireo namita ny iraka nampanaovin'ny tompo dia nitory ny filazantsara izany. Nanao fanandramana lalina niaraka tamin'ny fanahy masina ireo mpino tamin'izany. Niainany ny fahamarinana fantany ary ampitainy amintsika ihany koa ny fanilo. Nampitainy amintsika ny fomba ampidirana ny filazantsara eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Natolony atsika ny tsiambaratelo hananana fiainana kristianina mahomby eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompontsika. Ny baiko nomena ny mpianatra fa izay dia mbola io baiko ihany koa no atolotra atsika fiangonan'Andriamanitra velona amin'ny andro farany. Aoka tsy ho adinoina fa vahoaka manokana itsika, amita iraka manokana amin'ny vanim-potoana manokana. Raha tiatsika ny ho mpiara-miasa mahomby tahaka n'ireo mpianatra voalohany dia tsy maintsy manao ny fanandraman'ireo mpianatra voalohany ihany koa isika. Ny fambiazantsika dia miankina amin'ny fanoloran-tenatsika ampiasan'ny fanahy masina. Andeha hiaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra any an-danitro, misaotra anao zahay no ny tombontsoa anananay afaka miara-mandinika ny teninao. Aoka ny fanahinao masina zay nanome zany teny zany, dia nitaridalana ireo mpanoratra an'izany teny zany no eto anivonay ihany koa ka hatonga anay handray fampahirezana, handray lesona avy amin'ny fanandraman'ireo mpianatra voalohany. Hatreo manokana izao fotoana izao noho ny anaranao Jesosy ny angatanay izany vavaka izany. Amen. Ny fizarana voalohany amin'ity fampahirezana ity dia ataontsika hoe miorona eo amin'ny Jesosy ilay vato nampimandrakizay ny fiangonana ka ny vavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Miorona eo amin'ny Jesosy ilay vato nampimandrakizay ny fiangonana ary ny vavadiny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Ny taona 430 tao aoriana Kristy dia niaina tao anatin'ny fanenjehana ny vaivay ilay fiangonana kely voateraka. To ho folak-andatiny, zany hoe ho faty tanora, ny fijery azy eo anatrehany herin'ny fahavalo matanjaka dia matanjaka, mihoatra noho izay mety ho resiny herin'olombelona. Maty notoraham-baty tamin'ny fomba mahatsiravina ilay martyra voalohany, dia Stefanina izany. Resy ve ny fiangonana? Sanatria izany. Tsia, tsy resy
naovinanaovina ny fiangonana ary tsy ho resy naovinanaovina izany fiangonan'Andriamanitra izany. Io taona 430 mihitsy no vanim-potoana nahataperan'ilay 70 taona voatokana ho an'ny firenena jiosy. Hitatra any amin'ny jentilisa ny fitoriana ny filazantsara. Ery ambony ny hery rehetra no mitantana ity fiangonana ity dia El Shaddai na Andriamanitra tsy to izany. Zany hery zany no mifehy ny tantara ary tsy maintsy ho to ny teny fikasany rehetra. Ireo teny fikasana nomeny mpianatra dia ny hoe ho vavolombelony manomboka eo Jerosalema, eran'ny Jodia, hitatra ny Samaria ary hatramin'ny farany tany. Zao no vakitsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 ny andininy voalohany tapany faharoa manao hoe ary tamin'izany andro zany dia nisy fanenjehana mafy tamin'ny fiangonana tany Jerosalema ka dia niely teny amin'ny tany Jodia, Samaria izy rehetra afatsy ny apôstôly ihany. Ary ny andininy fahaefatra dia manao hoe ary izay niely dia nandeha nitory teny tontolo eny. Ho tanteraka ho iaho lay baiko nomeny Jesosy hoe ho toriana manomboka eo Jerosalema ny filazantsara ary hitatra tsy kelikely zany. Ary tao anatin'ny fotoana fohy na dia ny fahavalon'ny fiangonana aza dia niaiky. Hitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5 ka ny andininy 7 zany manao hoe asan'ny apôstôly toko 5 andininy 7 ka dia nanao hoe efa noraranay mafy dia mafy ianareo tsy hampianatra amin'izany anaran'izany kanjo indro efa nofenonareo ny fampianaranareo Jerosalema ka tianareo akinina aminay ny rano zany lehilahy izany. Nofenonareo ny fampianaranareo Jerosalema. Eny herin'Andriamanitra no mitantana an'izany fiangonana zany ary natonga ny asa androso malaky dia malaky. Tao amin'io fitoram-baton Stefanina io dia nanatry maso teo lay mpitarika ny fanenjehana. Ao iverinao amin'ny toko 9 isika ka ny andininy voalohany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary Saoly mba nankasitraka ny namonona azy koa. Saoly nanatrika teo nankasitraka ny namonona any Stefanina. Nisy fiatraikany teo aminy sady anefa ny fijereny anty martyra ity. Tsy mba nisy tavatra na dia kely aza hita teo amin'ny endriky Stefanina. Ary teo dia efa nanomboka ny asa tao am-pony Saoly sahady ny fanahy masina ka niteraka ady tao anatiny. Etsy andaniny ny mahafariseo mafana fo azy zay niezaka anapotika n'ilay fiangonana voateraka. Etsy ankilany nihevitra mitsiry ao anatiny zay mandresy lahatra azy fa toa marina avokoa ny zavatra zay nambarany Stefanina mikasika ny Mesia. Efa nisy ady tao anatin'ny Paoly tao. Ao amin'ilay vavolombelona mahery pejy 7 dia zao no voalaza. Vavolombelona mahery pejy 7. Fitsapahana mahery vaika tamin'ny fiangonana ny fahafatesany Stefanina. Nefa ny vokany dia naharesy lahatra any Saoly zay tsy afaka nikosoka tao an-tsainy ny finoana sy ny toetra mahatoky tao amin'ilay martyra. Hitatsika eto hery fanandrana. Ny fanahy masina miasa ao am-pon'ny Saoly manomboka mandresy lahatra azy. Etsy ankilany ny le toetra mahafariseo azy ary andenge jerentsika ao amin'ny vavolombelona mahery io ihany ao amin'ny pejy faraka amin'ny 70. Pejy faraka amin'ny 70. Rehefa maty Stefanina dia voafidy
ho anisan'ny Sinedriona i Saoly ho fankasitrahana ny anjarany raisiny tamin'izany. Nisy fotoana izay nahatonga azy fiasana mahery vaika teo am-pilatanan'ny Satana anatanteraka ny fikominy amin'ilay zanak'Andriamanitra. Nefa tsy hoela dia nampiasaina anorona ny fiangonana izay noroto-droteny ilay mpanenjika tsy nety sasatra. Ary eno ingeny toy ny fanambarana. Nisy mahery noho Satana efa nifidy any Saoly handray ny toeran'ny Stefana novonoina ho martio. Itory sy jaly noho ny anarany ary anaparitaka lavitra atraizatraiza ny vaovao mahafaly ny famonjena amin'ny alalan'ny rany. Atsika hoy avy lehery ny fanandrana. Ny mpitondra fivavahana jiso tamin'izany dia nanome voninahitra any Saoly ka natao isan'ny membre ny Sinedriona izy noho ny anjarany raisiny. Nefa voalaza eto hoe nisy anankiray mahery no Satana dia Jesosy zany nifidy any Saoly andray ny toeran'ny Stefana. Jesosy io mahery noho Satana io. Itory sy jaly noho ny anaran'i Jesosy i Saoly ho tonga Paoly aoriana kely. Ary vaovao mafaly momba ny famonjena amin'ny alalan'ny rany Jesosy no aparitany atraizatraiza. Andriamanitra mahery ho iaho no mitantana izany asa izany. Hitatsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 andininy 7 ny niorotsahan'ny fanahy masina tamin'ny Saoly. Asa toko 7 andininy 7. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe: ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teny amin'ny lalana nalehanao no efa naniraka mba hiratany masonao ary mba ho feno ny fanahy masina ianao. Olo-tokana feno ny fanahy masina. Olo-tokana hanova ny fizotra ny tantara ny fiangonana kristiana satria lay mahery ny Jakoba no niantso hampiasa azy. Raha novonin'Andriamanitra mantsy i Saoly dia efa faty antoka lehibe teo amin'ny tobony fahavalo ny fiangonana izany. Tsy zany nefa tsy maty i Saoly fa nafindra toby ka lasa fitaovana mahery vaika teo am-pelantanan'ny tompo ho famonjena ny maro. Fahavoazana lehibe dia lehibe mihoatra noho ny faty antoka rehetra tao amin'ny tobony fahavalo izany. Zay le nambaran'ilay tao mivavolombelona mahery hoe nisy mahery noho Satana efa nifidy any Saoly andray ny toeran'ny Stefana. Asa mahagaga tanterahan'ny fanahy masina izany. Ary minoho isika mianakavy fa mbola afaka manatanteraka asa mahagaga noho izany ny fanahy masina amin'izao androntsika izao. Tsy resy ho iaho ary tsy ho resy na ovinanaovina ny fiangonan'Andriamanitra. Andalo fitsapana mivaivay ny fiangonana nefa matoky. Jesosy lay mpamonjy ny fiangonana efa niteny fa nivavady ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy satria miorona eo ambony vatolampy azo antoka ny fiangonana. Aoka iorona eo amin'ny Jesosy ihany koa ny finoanao. Ny goefra faharoa tiatsika hodinina dia ny hoe nitarika ny asa tamin'ny fomba mahatalanjona ny fanahy masina sy nitafiky ny lanitra. Nitarika ny asa tamin'ny fomba mahatalanjona ny fanahy masina sy nitafiky ny lanitra. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 ihany ka ny andininy 220 dia zao novakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy anjelin'ny tompo nilaza tamin'ny Filipo ka nanao hoe mitsangana ka mandehana mianatsimo ho any amin'ny lalana midina any Jerosalema makany Gaza dia efitra izany. Mario tsara ny fiafaran'ilay andininy manao hoe efitra izany. Nefa dia tsy niady efitra, tsy niady varitra Filipo tamin'ny finoana tsotra no nankatoavany ny baiko satria azo niantoka lay niaviny ny baiko.
nankatoa izy na dia mbola tsy fantany aza fa any amin'io lalana atao efitra io dia isy mpandeha iova fo ary voarakitra ao amin'ny tantarany fiangonana ny fiovam-pony. Eo amin'ny andiny fafito amby roapolo dia zao nivakitsika asa apôstôly toko fahavalo ihany andiny fafito amby roapolo dia nitsangana izy Filipo zany ka lasa nandeha ary indro nisy lehilahy etiopianina tandapany Kandasy mpanjaka vaviny etiopianina sady mpitahiry ny areny rehetra ary tonga tany Jerosalema izy mba hivavaka. Ny fankatoavan'ny Filipo tsy nisy atakandro, tsy nisy fisalasalana na dia kely akory azy dia hoe manamafy fa azo ny antoka lay loharano ny avian'ilay baiko. Amin'ny dikateny hafa dia zao ny marina mikasika an'ity lehilahy etiopiana ity. Amin'ny dikateny hafa moa dia lazaina marina misy hoe ionoka izy, ionoka ty lehilahy ty. Ary ao amin'ny Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo, Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo ka ny andininy faharoa dia zao no ambara fitsipika nomenany Israely fa izany. Deutéronomie toko fahatelo amby roapolo andininy faharoa. Tsy mahazo miditra amin'ny fiangonan'i Jehova zay torotoro vina na zay voatapaka ny filahiny. Ny ionoka izany. Ny ionoka no voalaza eto amin'ny Deutéronomie eto. Tsy mahazo miditra ny fiangonan'Andriamanitra ny ionoka. Ny ova izany taty aorina. Ary ho an'ny ionoka zay mitandrina ny sabata dia misy teny fikasana omen'ny tompo. Ao amin'ny Isaia fa 9:50. Isaia fa 9:50 ka ny andininy fahaefatra sy fahadimy. Isaia 9:50 andininy fahaefatra sy fahadimy manao hoe fa izao nolazain'i Jehova ny amin'ny onoka zay mitandrina ny sabatako sy ny fidy ny sitrako ary mitana ny fanekeko dia anaovako fahatsiarovana sy anarana ao an-tranoko sy ao anatin'ny mandako izy zay tsara lavitra noho ny any zanakalahy sy ny zanakavavy dia anarana mandrakizay zay tsy hoe sorona no omeko azy. Mahafinaritra izany teny fikasana izany. Ary ho an'ny mpino aty amin'ny testamenta vaovao dia misokatra ho an'ny rehetra ny lanitra. Ho an'izay rehetra manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany dia misokatra ho azy ny vavahadin'ny paradisa. Tsy misy fanavakavahana na saranga, na voninahitra, na fiaviana, na volokoditra fa Andriamanitra no raitsika rehetra. Marina fa mpitahiry ny arenan'ny mpanjakavavy, mpitahiry ny arenan'ny mpanjakavavy ny Etiopia ity lehilahy ity. Fa ny rahan'Andriamanitra tamin'ny fomba manokana i Filipo anampy azy ahita ny tena arena de Jesosy le zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Jesosy tokoa mantsy no lay perla sarobidy, perla sarobidy indrindra ka zay manana an Jesosy na dia mahatra araka zao tontolo zao aza dia manan-karena indrindra satria manana lova sarobidy maharitra mandrakizay izy. Andiny fahasivy amby roapolo iverina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo isika. Andiny fahasivy amby roapolo. Toko fahavalo andiny fahasivy amby roapolo manao hoe dia hoy ny fanahy tamin'ny Filipo andeha manatona ka mankanesa amin'io kalesy io. Sarobidy eo mason'Andriamanitra ny fanahy tsirairay avy. Dia mario ny ezaka natao, ataon'ny lanitra sy ataon'ny fanahy masina, ataon'ny mpianatra mba hamonjena olona anankiray. Sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Zay rehetra ilainao ahatonganao any amin'ny fiainana mandrakizay dia ataon'Andriamanitra zany ary ataony hatramin'ny farany raha mety ianao. Hitantsika eto ny fanahy masina miteny manome torohevitra mazava any Filipo. Zavatra azo antoka dia zao misy mpiaradia amin'ity manam-boninahitra ity ary tsy maintsy misy mpiambina izy. Ny zavatra mahatalanjona nefa dia zao tsy nisy nanakana any Filipo fa afaka nanatona izy
ary nandre zay nyvakin'ilay etiopiana tao amin'ny soratra masina. Mbola zavatra mahatalanjona ihany koa ary tsara ho marina koa dia zao amin'ity toerana mangina ity dia tsy nanadiady lay manambonatra hoe ary izy ary ty olona miditra ato amiko ty manatona ty fa avy hatrany dia miresaka hoe izy ve nolazainy sa izy ary anambaran'izany teny izany. Mbola asa ny fanahy masina avokoa zany rehetra izany. Ary ny fahavonona Filipo akato no nahazahoany fanahy masina nampiasa azy sy anao zava-mahagaga. Mario ange ny fanolora-tena Filipo eo amin'ny 1:7 hoe ary Filipo niazakazaka nakeo aminy dia nandriazina maky teny tao amin'ny Isaia mpaminany ka nyteny taminy hoe moa fantatrao va zay vakinao. Rehefa nandreny baika nanety ho hevitra avy amin'ny fanahy masina Filipo dia niazakazaka. Moa tsy mendrika alaitsika tahaka ve zany fihetsika Filipo zany. Raha manao zany isika dodina amin'ny filazana vaovao mafaly amin'ny manodidina atsika ampiarabelona amintsika dia ahita olona maro mangetaeta ny fahamarinana vonina iaino atsika. Ho gaga isika ahita trangan-javatra maro zay hitarian'ny tompo atsika ary ahita fanahy maro zay nona sy mangetaeta ny famonjena isika. Tsy azo dia tsy hita koa nefa ny fahaizana nomeny fanahy masina any Filipo ka teo amin'ilay andiny zay nyvakin'ilay tandapa dia nitory any Jesosy ho mpamonjy ny tenany i Filipo. Eo amin'izay tokony hanomboana mihitsy no nitondrany fanahy masina ny fampianarana tamin'ny alalan'ny Filipo. Anao zava-mahagaga mihoatra noho izany amin'ny alalako sy amin'ny alalanao ny fanahy masina. Jesosy no ilain'izao tontolo zao. Asehoy azy ilay zanak'ondry tahaka an'izay nataon'ny Filipo. Ao amin'ny testamenta taloha dia tsy misy tokosy andininy hafa. Tsy misy tokosy andininy hafa manazava ny asan'ny Mesia mihoatra noho io fanambarany Isaia io. Io no mamaritra ny sorona zay ataon'ny Kristy any lala tokana azahoantsika famelan-keloka sy famonjena. Io no mampiseho amintsika ny mahazava-doza ny fahotana satria ao no ahitantsika fa ny zanak'Andriamanitra ny tsy maintsy manao sorona ny ainy ho famonjena atsika. Dia raina ny tompo fa nanolotra vahaolana Andriamanitra ary fahavalo resy Satana. Noho izay nataon'ny Kristy dia raisin'Andriamanitra ho zanany indray zay rehetra mino. Noho izay nataon'ny Kristy dia azontsika atao ny anana fifandraisam-pihavanana indray amin'ilay raintsika zay tiatsika. Noho izay nataon'ny Kristy dia zao ny voalazan'ny Isaia ao amin'ny Isaia 3:10 ka ny andininy 1:10. Isaia 3:10 andininy 1:10. Nefa sitraky Jehova ny anorotoro sy ampangirifiry azy. Rehefa manolotra fanatim-panonerana izy dia ahita taranaka sady maro andro ary sitrapony Jehova dia ambinina eo an-tanany. Milaza ny sorona zay tsy maintsy ataon'ny Kristy zany. Ary hoy ny andininy 1:10 noho ny fisasaran'ny fanahy dia ahita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no anamarina ny mpanomboko marina ny olona maro ary izy no ivesatra mielok'ireo. Jesosy no zanak'ondrin'Andriamanitra ivesatra mielokontsika raha mety mandray azy ho mpamonjy ny tenatsika isika. Mba ho isan'izany taranaka voavonjy zany isika sy ny ankohonantsika. Ho atsika kristianina rehetra zay mijoro vavolombelona dia asehoy ny olona zany zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaikitra ny fahotana zao tontolo zao izany. Andeha iverina ao amin'ny asan'ny apôstôly azafady. Asan'ny apôstôly 9 ka ny andininy 5:30 isika. Andininy 5:30. Ary raha nandeha teny an-dalana izy dia tonga teo amin'izay nisy rano dia hoy ilay tandapa, ino rano ka inona moa no misakana tsy atao batisa? Azontsika iverina zany fa lalana lavidavitra ihany
no niarahany Filipo tamin'ny ilay tandapa satria tonga hatrany amin'ny batisa ny lesona azon'ilay tandapa tsara zany zavatra lesona nomena azy zany ka dia naniry atao batisa izy inona no misakana tsy atao batisa hoy izy mario fa ny andiny fahafito amby telopolo dia ery aminao tery ambany amin'ny baibolitsika zay andininy tsy azo dinganina fa hoy nyteny Filipo andiny fahafito amby telopolo ery ambany amin'ny baiboly hoy dia hoy Filipo raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany io zany valy le fantanina hoe inona moa no misakana tsy atao batisa dia hoe raha mino amin'ny fonao rehetra ianao dia azo atao ihany ary izy namalaka nanao hoe mino aho fa Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra ry havana malala mazava izany fanambarany soratra masina izany fa olon-dehibe afaka mino amin'ny fony rehetra no atao batisa nahita ny tompo sy mpamonjy ilay Etiopianina nafoy ny fahotana izy ary naniry ho isan'ny fiangonan'Andriamanitra nahita sakaiza izy nahita ny Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana mbola asa fanahy masina ihany koa zany asa fandresen-dahatra zany ary hoy ny andiny fahavalo amby telopolo dia nasainy najanona ny kalesy ary izy roa lahy dia Filipo sy ilay tandapa nidina eo amin'ny rano ka nataony batisa izy ry havana malala hitantsika eto fa batisa amin'ny rano be no nanaovana batisa an'ity tandapa ity ny hoe nidina eo amin'ny rano sy niakatra avy teo amin'ny rano dia sary mampiseho fa batisa asitrika no nanaovana azy ary talanjona ireo mpiara-dia taminy tonga vavolombelon'ny batisa n'ity olo manakaja ity ary tsy diso isika raha mihevitra fa rehefa tonga tany Etiopia tany amin'ny tany izy ireo dia nandray fampianarana avy tamin'ity manamboninahitra ambony ity ireo mpiara-dia taminy tamin'iny fotoana iny ho tafatsangana any Etiopia ny fiangonana kristianina hitantsika Andriamanitra mitantana an'ilay asa mieritreritra hoe olona anankiray ve dia nandanina an'izany fotoana rehetra zany zavatra rehetra zany fa zao Andriamanitra mitantana ny asa ary hitantsika eto fa tanteraka ny voalaza mpanao salamo fahavalo amby enimpolo salamo fahavalo amby enimpolo ka ny andininy fa raiky amby telopolo manao hoe salamo fahavalo amby enimpolo ny andininy raiky amby telopolo ho avy ny tremalahany Egypta Etiopia alaky anaty tanana amin'Andriamanitra amin'ny teny frantsay izy dia andininy roa amby telopolo no asika marina ao baiboly teny frantsay dia zao no ambarany azy des grands viennent de l'Égypte l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu anatina an'Andriamanitra Etiopia ary tanteraka hoy aho zany faminaniana izany andesika samy angataka amin'ny tompo dia samy iverina amin'ny fitiavana voalohany tahaka ny fitiavana io lay tandapa Etiopianina io hiasa ny fanahin'Andriamanitra ary atalanjona ny vokatra efa nambara mialoha zany vokatra mahatalanjona ho azitsika izany raha akasationa fotsitsika dia ao amin'ny Isaia faha-enimpolo andininy fahafito Isaia faha-enimpolo andininy fahafito manao hoe amin'ny anarany Jesosy Isaia toko faha-enimpolo ka ny andininy fahafito ny ondry amanosy rehetra any Kedara dia angonina ho eo aminao ary ny ondry lahan'ny Ebaiota hanompo anao hiakatra mifankasitrahana eo ambonin'ny altarako ireo ary ataoko be voninahitra ny tranony voninahitro Andriamanitra no miteny ary miteny amin'ny alalan'ny Isaia fa ny ondry amanosy ny Kedara ny ondry lahan'ny Ebaiota zany hoe ireo foko ireo dia ho avy anompo an'Andriamanitra iza moa no asehon'ny Kedara sy ny Ebaiota zay ho avy anompo an'i Jehova Genesisy 5:20 Genesisy 5:20 ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo Genesisy 5:20 ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe zao no anaran'ny zanakalahany Ismaela
araky ny anarany sy araky ny taranany. Nebaiota la matoany Israely, sy Kedara sy Abdela sy Mibsama. Ry havana malala, miasa ny fanan'Andriamanitra ary iasa tahaka ny nanovany fanahy masina any Saoly, ka rehefa feno fanahy masina koa isika dia ho avy ny Tremala any Egipta, ny taranaky Ismaela hanompo an Jehova ihany koa izy ireo. Ry havana, ita-pamarana ny de tiako ny manambara fa tsy tantara momba ny lasa fotsiny ny boky ny asan'ny apôstôly. Manambara ny asa tokony ataon'ny fiangonana ankehitriny zany ary mirakitra faminaniana sy zavatra hitranga amin'ny ho avy. Isika izay mibanjona ny fiverenan'i Jesosy fanondrony dia tokony handinika lalina ny toetra mampiavaka ireo mambra ny fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly. Ny asa teo amin'ny fiainan'izy ireo ny herin'ny fanahy masina. Zany koa ny tokony hokatsahantsika fantatra. Naomby tokoa izy ireo tamin'ny fijoroana vavolombelon'ny tompo. Zany koa ny fanandramana tokony iainantsika. Ny paritaka aingana dia aingana ny fitoriana filazantsara. Zany no andrasan'ny tompo amintsika. Ary efa dodina izy hiara-miasa amintsika anatanteraka izany. Ny afatra manambara fa Jesosy ny tompo sy mpamonjy dia tokony ho reny zao taranaka misy atsika izao. Andere hiara-manolo tena isika ka ho tonga fiasana eo ampiratana ny tompo ho famitana ny asa. Raha manao zany isika dia ampitombo ny finoantsika an Jesosy zany ary azahoantsika fanahy ho tonga ao atsopotry ny lanitra ihany koa. Eto ampamaranana dia tiako ny mamaky izay voalaza ao amin'ilay fitiavana mandresy pejy 7:valopolo ny andininy faharoa manao hoe mety ho toy izany koa ankehitriny. Aoka tsy ny vinavina ny olombelona no toriana fa ny tenin'Andriamanitra. Aoka havelan'ny kristianina ny ady lahy ka hatolony an'Andriamanitra ny tenany hamonjy ny very. Aoka izy hangataka ny fitahin'Andriamanitra mpinoana dia omena azy izany. Aleo le teny fikasana mahafinaritra. Loha orana ny firotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny apôstôly ary be voninahitra ny vokatra. Nefa ho be lavitra ny ranonorana aoriana. Ny fanahy masina zay andrasantsika sy angatantsika no ranonorana aoriana ary dia ho be lavitra ny vokatra. Ko andere anavao ny fanoloran-tenantsika mba haminona ny fahatantsika dia hoy ny asan'ny apôstôly toko 7:20 hoe ho avy ny andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo ary anirahany an'i Kristy voatendry ho atsika dia miangavy atsika. Raha ohatra ka hanolo tena miaraka amiko ianareo ho an'izay afaka mandoalika dia hiaraka mandoalika mivavaka amiko, ary ho an'ireo zay tsy afaka manao zany kosa dia miangavy anareo hitsangana any amin'ny toerana zay misy anareo any mba hanavao ny fanoloran-tena atsika isika, mba hitaria ny fanahy masina asika, androtsahan'ny tompo amin'ny fahafenony izany fanahy masina zany ho famitana an'izao asa izao. Hiaraka hivavaka isika. Rainay masina sy tsara indrindra any an-danitro, dia rainay ianao fa Andriamanitra mahery, Andriamanitra be voninahitra indrindra, dia rainay ianao satria Andriamanitra ianao. Ary Andriamanitra mitsinjo ny vahoakanao ety ambonin'ny tany, ka manana planina mahagaga hoentina mamonjy ny taranak'olombelona. Misaotranao zahay fa tamin'ity maraina ity dia nasehonao anay fa ianao no mitantana ny asa famonjem-panahy eto amin'ity tany efa be fahoriana sy be alahelo ity, ary manasa ny vahoakanao mba hiara-miasa aminao amin'ny famonjena ny mpiarabelona aminay. Koa indreto zahay manavao ny fanoloran-tenanay, mitondra ny sy famendrenay rehetra nefa manana ny Kristy ilay feno fahasoavana sy famindram-po, ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay manay fitana ny fahotanay. Ray malalo tsy vitanay
amin'ny herin'olombelona ny fitoriana zany filazantsara manerana an'izao tontolo zao izany nefa mahay ny zavatra rehetra kosa izahay am'le mampahery anay koa ekeo ny fanoloratenanay ary eko amfanahinao masina ny ranorana farany arotsakao amin'ny olonao rehetra mba tonga anay ho fitaovana mahomby eo ampelantananao amin'ny famitana zany asa izany ka dia marobe ny mpiarabelona aminay no anaiky any Kristy ho mpamonjy sy mpanavitra ny tenany fianao ny efa nyteny fa be voninahitra ny vokatra tamin'ny lohaorana tamin'ny irotsahan'ny fanahy masina tamin'ny andron'ny apôstôly ary ho be lavitra noho izany ny vokatry ny ranorana farany zay arotsaka ao amin'ny vahoakanao hainao zany ary tanterao aminay meteza hitany fiangonanao ary eo ampiandrasana lay andro be voninahitra zay iaonanay aminao dia anao no hitahy ny vahoakanao ka ny fitiavanao Andriamanitra ray ny fahasoavan'i Kristy lay tompo sy mpamonjy anay ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina ataonao aminay any mandra-piavin'i Kristy ka hitahiranay ho mahatoky hatramin'ny farany amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany misaotra ray eo amen. Mino fa tsapatsika lehibe ny fiasa ny fanahy izay mandondona ao am-potsika tsirairay avy. Andeha ho ampitsika ilay vavaka izay fa natao teo hiaraka hira ny hira fa 250 isika, hira vavaka, hira fiderana ary hira fisaorana ho an'ilay Andriamanitra Bahary. Iarahantsika manao famaranana izao fotoana izao ny hira fa 250 arenako. Niafalilanatsikwa Sanjiti baivelanyani Tunyanizao tunturizao Mahafalina mnawanati Biurinati metimati Mamunini Vinukwani Jesu Sorina mi quasa
mahita ny fitiavany Jehova tontolo. Isaorantsika Andriamanitra ry havana malala satria lavorary ny tontolon'ny sabata niarahana tamin'Andriamanitra tamin'ity androany ity. Nanomboka tamin'ny maraina isika no efa nahita ny tombontsoa, nahita ny fifaliana, nahita ny ara-vom-panahy nandritra izany fotoana izany. Ary isaorana manokana ireo teknisianina, ireo mpandray anjara rehetra izay nanao ny ainy tsy ho zavatra, nampandeha izao tontolon'ny serasera, nahafahantsika ny goka ny atsara ny tenin'Andriamanitra, ary nahafahantsika ihany koa miaina ao anatiny zany fahasambaram-piainana zany. Ry havana malala, amin'ny fofeno aravona no irariana soa ho antsika tsiraray avy mba ho samy ampoko ny fahasoavan'Andriamanitra ny isika mandritra ny tontolon'ny sabata. Mifarana ny fotoana amin'ity androany ity, ny fandarana manokana ny folakandro dia mirafitra toy izao indray. Amin'ny 2 ora isika dia manomboka manaraka izao fotoana izao indray amin'ny 2 ora, ary amin'izany fotoana izany no ahitantsika ny fandarana manokana momba ny Covid-19 zay iarahana amin'ny ray aman-dreny Docteur Andriatina, izay te hizara amintsika ny tsy ambaratelo mba ahafahana miaina malalaka momba ny ity fiainana mahasambatra ity manoloana ny tsy mikaretina zay mielipatrana amin'izao fotoana izao. Docteur Andriatina no miaraka amintsika amin'izay fotoana izay. Ny manaraka dia izao, misy fanitanana fohy zay iarahana amin'izy telo mianadahandray mba ahafahantsika ihany koa mianiko ao anatin'ny fotoana voafetra ihany, satria ao arian'izay dia misy afatra manokana ho raisitsika miaraka amin'ny ray aman-dreny ampanahy filohan'ny fiangonana adventiste eo amin'ny ranomasimbe indianina dia ny pasteur Rasolonmenjanahary Robert. Miaraka amin'ny io ray aman-dreny io sika ry havana malala amin'izay fotoana izay, ary mino afa sahaza ho an'ny vahoaka tsiraray avy ity afatra mezinezina, afatra ambara eto ity. Eo amin'ny famaranana indray dia misy ny fanentanana ny fiatrehana amin'ny herinandro ny fanapahan-kevitra zay tokony ho tsapa sy tafita eo anivon'ny fiangonana tsiraray avy. Ny pasteur Ernest Andriaparatsoa sy ny président fédération pasteur Fanera Andriaparatina no iaraka amintsika amin'izay fotoana izay. Ry havana malala, ireo fandarana mifanesesy ireo no iarahantsika amin'ny folakandro, mirary soa antsika, mirary fanaterana feno, ny fahasoavan'Andriamanitra ny andrakotra ny fiainantsika tsiraray avy, atsapana ny amaminy ny soa sy ny tsara mandrakariva omeny zay tompo tsara fiaina, tsara toetra, tsara fanahy eo amin'ny fiainan'ny maha-olombelona antsika izay. Andriamanitra momba antsika, mirary soa antsika ary. Faly miarabantsika rehetra zay mpanaraka tsy tapaka ny radio Oasis 106.4 FM. Ao ihany koa isika zay mpanaraka amin'ny alalan'ny page Facebook. Miaraka amintsika eto pasteur Ernest Andriaparantsoa izay filohan'ny départementa ny asa ataon'ny tena manokana. Miaraba anao pasteur. Miaraba pasteur, ary miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny onjapeo sy ny tambajora tserasera Facebook ihany koa. Miaraba antsika rehetra tompoko. Eto anivon'ny fédération Madagasikara voany isika nisy atao hoe fiarahana miaina teto anivon'ny tambazotra tany anivon'ny radio fiainana ara-panahy izay narahantsika tamin'ny alalan'ny conférence. Misy an'ilay hoe tsy maintsy miova ny fiainanao. Taorian'izay tsika dia nandray lesona tamin'ny alalan'ny dingam-pivoaran'ny zavamaniry ary niditra tamin'ny fifoazam-panahy lehibe tsika avy teo. Amin'izao fotoana izao sika dia manaraka ny bokin'ny apokalipsy. Inona ny zavatra mety mbola iseho pasteur? Ya, misaotra indrindra pasteur nanazavazava-an'izay fa ao anatin'ny volan'ny famafazana moa tsika ao anatin'ilay cycle de l'évangélisation maneran-tany mihitsy io programme io.
ary tsisy afa-tsy eto amin'ny onjapeo a sy ny Facebook moa zany a no afahantsika manaraka ny asa fitoriana filazantsara rehetra ka dia tsy hoe akory fitiavana tehiseho mandrakariva fa lay asa n'Andriamanitra sy ny famonjem-panahy mihitsy a no tena zava-dehibe a ary dia miezaka isika zany a mandefa ny afatra arak'izay azo atao ka dia tonga eo amin'ny herinandro ny fanapahan-kevitra izy zany ny herinandro ny fanapahan-kevitra lehibe pasteur zay iseho a manomboka amin'ny fa 7 alahady fa 7 ny volana jolay zany ka hatramin'ny sabata fa 5 ny volana jolay zay zany zavatra hitranga manaraka indray a izay arahantsika eto amin'ny Facebook sy ny amin'ny radio ihany koa isaky ny ora mahazatra amin'ny 9 ora moa zany no manomboka io fandarana manokana herinandro ny fanapahan-kevitra semaine de décision ho an'ny rehetra zany ahitana hoe izy avokoa ny olona zay nanaraka tsy tapaka ary nandray fanapahan-kevitra amin'izao afatra lehibe zao efa hitantsika eto sady hitantsika rehetra io arinanay amin'ny rahalahy io ny lohateny lohahevitra lehibe ny amin'izany inona no tokony homanany tsiraray pasteur ya araka ny voalazan'ny pasteur zany de zao hoe mitondra ny lohateny lehibe hoe candidat ny lanitra ianao zay indray zany ny afatra zay hoentina mandritra ny herinandro pasteur isika rehetra zao zany de candidat ny lanitra avokoa de ho hitanao eo zany isy ny hoe mba hatonga anao candidat ny lanitra dia isy lohateny zany hoe tsy maintsy mandray tsara ny teny aloha ianao faharoa tsy maintsy mahafantatra zay inona ianao fahatelo de tsy maintsy ihany koa ianao zany manao safidy tsara misy safidy maromaro tsy maintsy ihany koa ianao mandray fanapahan-kevitra ary vonina niditra amin'ilay fanjakan'Andriamanitra reo zany lohateny zay ho velabelarina mandritra n'io fotoana io ny zavatra zay iomanany rehetra moa zany de araky ny mahazatra antsika dia ny partage au maximum ny misy ihany koa ny hoe mba miezaka mandefa mafy arak'izay azo atao ny onjapeo miezaka ihany koa ny manangona ny olona zany mba hiaino ny afatra avy amin'Andriamanitra mandritra ny fotoana io misy zavatra ho amafisina ary misy zava-baovao ihany koa zay horea amin'ny fotoana zay andraisana fanapahan-kevitra mandritra n'izay herinandro izay ka dia manentana sady zany eto ny rehetra mba tena hiaraka ndray anjara isika fa mpandahateny ihany ny tenanay eto fa ny rehetra zany dia miara mandray anjara avokoa ao anatin'izao semaine de décision izao candidat ny lanitra ianao zay zany lay lohahevitra lehibe zay hoarahantsika manomboka amin'ny fa 7 ny volana jolay hatramin'ny fa 5 ny volana jolay isaky ny amin'ny 9 ariva izy io eo anivon'ny page Facebook radio azisy tana 106.4 FM ary ao anatin'izany ihany koa arahantsika eo anivon'ny onjapeo inona no afatra farany pasteur araka nambara teo zany dia ndeha isika hiara-mientana tsy misy afa-tsy tahaka an'izao zany no afahantsika tena mampita ny afatra mitory ny filazantsara any anivon'ny tokantrano sy ny tsirairay avy any ka dia mino zany fa dia andray anjara mavitrika isika ka dia samy isikitana avokoa ary ireo zay resy lahatra dia aoka mba hovononitsika ho amin'ny rano batisa lehibe zany any anivon'ny fiangonana sy ny district any aoka mba samy ana organisation ny rehetra mba hanaraka an'izany tsy tapaka satria ho anao ihany koa ny rehetra zany de candidat ny lanitra avokoa mandritra n'io herinandro zay hiarahana io ndray zany hiaraka eto ndray tsika mandritra n'izay fotoana izay mankasitraka atsika rehetra misaotra betsaka pasteur samy hotahin'Andriamanitra isika mankasitraka pasteur ary dia samy hotahin'Andriamanitra ny rehetra eo ampandraisana andraikitra amin'ny fanaovana ny asan'ny tompo